Namoaka fanambarana ny fikambanana tokobe telo no marian'izy ireo ary fefa mijoro adalàna. Nanomboka tamin'ny 7 Desambra 2022 izany fikambanana izany ary manana ny antota taratasy mazava mifanandrify amin'izany ihany koa. Tsy tokony hisy intsony izy ireo ny afaka mampiasa ny anaran'ny fikambanana raha tsy mandalo any amin'ny birao izay voatendry asa mandritra ny 3 taona. Avy amin'ny foko tokobe telo dia manao fanambarana eto ho heny mpitondra fanjakana na mpitondra politika fa tonga eto izahay manambara ary miteny ny fisian'ny récépissé misy izay ijoroan'ny tokobe telo ara-dalàna eto a Madagasikara ka izahay reto no mandrafitra ny biron tokobe telo ka izahay dia milaza ho rentany ho rempoko fa tsy misy tokobe telo hafa afaka miresaka ny anaran'ny tokobe telo raha tsy izahay tongeto manao filazana sy fanambarana ho heniny be sy ny maro manerana ny nosy izao. Manaraka izay moa raha misy ny milaza ho hoe tokobe telo izy tongeto Antananarivo na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina dia tsy tokobe telo izy fa olo tena ny angamba ny tongavany eto fa tsy hoe avy amin'ny biran'ny tokobe telo ka izay zany hentitra dia hentitra izahay zany manao izay filazana zay amin'ny aino aman-jery ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ho an'ny zanaka tokobe telo rehetrarehetra fa tokana ny tokobe telo fa tsy roa na telo fa izao mijoro eto iaraha mahita iaraha mahafantatra zao zany no birao mitantana no filoha mitantana ny tokobe telo ara-dalàna dia 3 taona ny faharetan'izao birao zao.